Isokatra nanomboka androany eto am-piotazana sy ny fivarotana letchi ho an'ny taona 2024 no mafisy ny ministry ny varotra io marianio fa tsara ny kalitaon'ny vokatra tamin'ity taom-piotazana 2024 ity. Androany no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana ny fanondranana ireo letchi ho an'ny Madagasikara. Ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana no anisan'ny voasahana betsaka amin'ity fanondranana voankazo ity, izay anisan'ny ahafantarana ny Madagasikara. Matoky kosa ministry ny varotra Andriamatona Arsan Ravidimanana amin'ny fahatsaran'ny kalitaon'ny vokatra ho an'ity taona 2024 ity. Sokatra androany ny taona fiotazana letchi amin'ny faritra Atsinanana iny sy Nalanjorofo. Midika izany fa efa mahafen'ireo fepetra rehetra ny afaka maka letchi masaka. Rahantsika malala moa fa tsy ho masaka miaraka daholo ny letchi rehetra fa efa betsaka quantité ampy ahafahana mioty amin'ny andro voalohany iny, ahafahan'ireo exportateur zany manondrana amin'ny andro voalohany ho ia. Rahantsika malala nefa fa mbola efatr'andro mbola manao mise en hoe soufrena ny letchi, mise en carton, triage, zay vao manao palettisation dia alefa eny am-port miondrana anatina totsika chambre frigorifique anankiray mahay conserver anazy. Ampy zany ny fepetra rehetra miaraka amin'ireo technicien rehetra amin'ny fandinikana amin'ny région iny ahafahana mioty letchi manomboka androany maraina zao ade manatitra azy amin'ireny usine na exportation na fa reny amin'ny partirany amin'ny 18h amin'ny 9h. Mariana fa natratratrany amin'ny €5 ny kilao an'ny letchi malagasy amin'ny France raha toka alefa amin'ny alalan'ny sambo.